De faly miaraba ny tsirairay avy indray zay tafaraka aminay ny ekipa amin'izao fotoana izao. Naiza naiza misy anao de raiso ny arahaba tsy lany amamina omba apiraritsoa atolotra ianao. Mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafoizanao ny fotoanantsika, mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafoizanao ity onjam-peo maminao ity. Ity moa le fotoana efa natokantsika mba hifampahirezana samy malagasy de misaotra betsaka tsy mahafoy, misaotra betsaka mifanohana, misaotra betsaka mifakahery. Tiany Jesosy zao satria amin'ny alalan'ny teniny ny ivoriantsika, amin'ny alalan'ny teniny ny ifampahirezantsika de manatrika eto izy. Tena ilaintsika ny fanatrehany fa raha tsy zany tsika tsy mahavita na inona na inona. Ka andao hisaotra ny tompo amin'izany fanatrehany zany. Ny fandaharana de manasa ny olona hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. De ndao tsy adino zany fisaorana amin'ny fanatrehany zany satria tena tsy mahavita na inona rehefa tsy eo Jesosy de ny devolony eo. Misaotra ny tompontsika fa manatrika izy de miala maina indray ny devoly. Zany de efa fifaliana sahady ho an'ny malagasy rehetrarehetra satria tsisy toerana ho an'ny devoly zao fotoanantsika izao. Ka raha mbola nisy nanadino na tsy nanao mihitsy na mbola tsy mahay mihitsy zany misaotra ny tompo zany de fotoanany zao ianarana, fotoana izao izarana ny misaotra ny tompo. Tsy mandeha ho azy zany raha tsy misy effort, ezaka lehibe ao anatin'ny olona anankiray amolaka ny vavany, anolotra ny vavany ho an'ny tompo mba tsy hiteniteny foana. Satria raha zatra miteny ratsy izy na zatra manozona de tsy ho ambava mihitsy zany fisaorana ny tompo zany fa ny devoly no anjaka eo amin'ny vavany. Ka raha ohatra misy olona amin'izao fotoana izao te hisaotra ny tompo izy fa tsy mahatafavoaka an'izany mihitsy ny vavany de mila mangataka amin'ny tompo izy ho afahana ny vavany sady miezaka ihany koa mizatra zany fisaorana ny tompo zany. Mety hoe fienoana azy mety hoe zany ve de tsy ho vita misaotra tompo fa velonaina soamatsara indray androany. Frazy kely ohatr' zany mety hoe zany ve de tsy ho vita rehefa atao fa tsy tafavoaka ny vavy io zany raha mbola voafatotry ny devoly ny vavan'ny olona anankiray. Matetika ary na misaotra amin'ny fanajana fotsiny tsy vitan'ny olona. Maika fa hisaotra an'Andriamanitra ny devoly manampitosika tsy havitan'ny olona an'izany. Ka manasa anao mihitsy mizara misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha menatra ianao manao azy de aza eo mason'olona fa rehefa ianao rery isaory daholo ny zavatra rehetra tonga ao anatin'ny sainao de mandra-pa folaka tsara ny vava de averimbereny foana. Fa ho hitanao fa hisosa ho azy fotsiny zany fisaorana ny tompo zany satria Jesosy anie manampy anao amin'izany fa le premier pas iny, le effortnao iny tena tiany Jesosy iny anampiny anao. Ka zany mahatonga an'ity fandaharana ity mi-insista mihitsy manasa ny olona ndao hisaotra ny tompo fa lehibe izy. Ny famindrapony amintsika isan'andro isan'andro, miasa amintsika isan'andro isan'andro ny tompo ary na de zay tsy nangatahana ary de omeny atsika. Ka mendrika ny dera sy laza sy ny voninahitra izy ho azy rery atolotritsika azy amin'izao fotoana izao. Raha misy olona vaovao zao vao manaraka ny fandaharana de apatsiahivina fa ty fandaharana ity de mampatsiahy ny olona ny lanitra. Efa tokony hiaina ao anatin'izany hoe fiainan-danitra zany ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny vavaka nampianarin'ny tompo de manao hoe ny ety tany tahaka ny eny an-danitra. Tokony efa alama eo amin'ny vavan'ny olona zany hoe lanitra zany. Tokony efa ho resaka andavanandro zany lanitra zany. Tokony efa ho fiainana mihitsy zany lanitra zany mba hiboiboka ny fanantenana, ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny olona anankiray. Raha amin'izao fotoana mampidi-doza andro farany zao mbola misy olona tena tsy mahafantatra zay gauche à droite ny atao hoe lanitra de mila mandiny tena aingana de aingana izy mba hahazahoany manantena an'izany lanitra zany. Mila efa miaina amin'ny fiainan-danitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tsirairay avy. Mila mitandrina amin'ny malagasy satria arakaraka ny mahandro farany an'izao andro zao no vao maika mampamirapiratra an'ity zao tontolo zao ity. Mampite hividy daholo ny zavatra rehetra rehefa mandeha mivoaka. Mampite hanana daholo ny tomobila, ny trano, ny zavatra hitanao. Mampite hanao voyage, mampitsiritra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny sakafo mampite hinana, mampite hanao sakafo be isan'andro isan'andro. Tandremo fa zao zavatra hita zao vao maika mampiraikitra ny fon'ny olona, manazevatra ny fon'ny olona ho eto ambonin'ity tany ity. Zany mahatonga hoe efa tokony ho fiainan-danitra, mandeha amin'ny lalan-danitra
ny malagasy amin'izao fotoana izao. Fa raha tsy zany ataony devoly mihitsy zay tsy ahitany malagasy zany famirapiratany lanitra zany zany hoe lapasoa tsara lavitra efa noman'ny Jesosy zany. Ka manasanao andray ny herin'Andriamanitra, tsy anaiky mihitsy raha tsy mahazo an'izany herin'Andriamanitra zany mba hahazoana mihazakazaka hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Tao petrakintsika eo ampelantanan'ny Tompo ny fotoana sady hangataka ny fanatrehantsika. Misaotra Jesosy noho ny izao androany izao indray. Misaotra betsaka fa tena tsy navelanao mihitsy izay raha tsy manana fotoana aminao hifampaherezanay samy malagasy hanivona ny herinao. Misaotra betsaka fa tena mahazo hery, tena feno fifaliana, tena misy fahatsapana mihitsy ny fanatrehanao izao fotoana izao. Tompo tsy tanay naizanaiza izao fotoana izao fa izao fotoana izao dia ao aminao ihany. Misaotra betsaka, mekoka ny malagasy rehetra midera sy mankalaza manome voninahitra an'ilay taloha sy ankehitriny mandrakizay. Misaotra betsaka ny herinao sy ny fahefanao amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka amin'ny sitraponao ary misaotra betsaka ihany koa amin'ny famaizana izay ataonao aminay satria zanaka tiana no anarina sy faizina. Mangataka ny fanatrehanao izay satria efa zatra anao izay Jesosy ka mila eto ianao. Jereo ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao any amin'izay misy azy ihany mangataka ny fanatrehanao. Tendreo amin'ny tananao ankavanana ny tsirairay avy mba ho mpakatoa sy mpanatanteraka ny teninao. Tompo, arovo ny malagasy, arovo zahay amin'izao fotoana izao fa tsy manan-kery fa izay matokony ny herinao lehibe. Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra izay nataonao taminay tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra izay mbola tsy nomenao tamin'ity androany ity ary mamelany tsy fahatanterahana sy ny fahalemenay fa ndreto izay manolo tena ho anao hianatra ny teninao. Mankasitraka indrindra ry mpanjaka amin'ny mpanjaka dia rainay mandrakizay ny anaranao, amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, tsika rehetra nao hoe amen. Androany tsika dia hijery afatra avy amin'ny Jesosy ho an'ny Anjelin'Ny Fiangonana. Ty fampianarana ity dia toy an'le fampianarana mikasika an'i Jesosy izay efa any an-danitra, satria raha nazava tsara iny fampianarana iny dia mora ho azy ny andray ny afany satria efa fantatra ny mpandefa ny afatra, fantatra ny andefasana ny afatra fa ny Anjelin'Ny Fiangonana efa nandiny teny tsika hoe Anjelin'Ny Fiangonana ve sa tsy Anjelin'Ny Fiangonana dia andeha ho azy ny fandraisana ny afatra. Androany zany tsika dia hijery ny afatra avy amin'ny Jesosy ka dia manasa anao indray hitoetra ao amin'ny fanahy amin'ity androany ity. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy na fanambarana toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soroaty ho amin'ny Anjelin'Ny Fiangonana any Filadelfia, izao no zavatra lazain'ilay masina, ilay marina, ilay manana ny fanalahidin'i Davida, ilay mamoa ka tsy misy manidy ary ilay manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiko faravarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Indro alaiko ireo avy amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iakohaka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izao efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniny amin'ny faharetako ianao, izao kosa hiaro anao amin'ny ora ny fakapanahy izay hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambony tany. Indro afainganao tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy ala eo intsony izy. Ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerusalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro ary hosoratako eo aminy ny anarako vaovao. Andininy 7 farany izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ty tenin'Andriamanitra ty dia milaza afatra ho amin'ny Anjelin'Ny Fiangonana any Filadelfia. Matotonga eto Madagasikara ny tenin'Andriamanitra dia nosoratana ho amin'ny Anjelin'Ny Fiangonana eto Madagasikara koa zany izao afatra Jesosy izao. Ataontsika isotra ny Tompo fa mbola manafatra antsika Jesosy. Ny andininy 7 dia mampiseho ny mpandefa afatra sy ny andefasana ny afatra dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe lay masina
ilay marina, ilay manana ny fanalahidin'i Davida, ilay mamoha ka tsy misy manidy ary manidy ka tsy misy mamoha. Jesosy zany lazay ny tenin'Andriamanitra zany. Izy no mandefa hafatra ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia dia ny anjelin'ny fiangonana eto Madagasikara, satria eto Madagasikara tsika izao malagasy tsika izao. Rehefa mandray ny hafatra ka fantatra ny mandefa an'le hafatra dia fantatra ny iantefan'ny hafatra dia mazava kokoa. Efa misokatra sahady ny saina sy ny fo sy ny fanahy, satria avy amin'ilay masina, lay marina, lay manana ny fanalahidin'i Davida, zany hoe lay manana ny fahefana rehetra, ary fahefana io fahefana tsy hairefesina no mandefa ny hafatra. Iza malagasy iza no tsy ho faly andray hafatra avy amin'izany? Malagasy iza no tsy ho faly andray izany hafatra avy amin'ny Jesosy zany, lay manana ny fahefana tsy hairefesina, lay mitazona ny kintana eo an-tanany ankavanana. Efa hitantsika izay fa leo kintana tazomin'i Jesosy eo amin'ny tanany ankavanana ireo dia ny anjelin'ny fiangonana. Mino fa efa nanapa-kevitra ianao ho isan'ny anjelin'ny fiangonana. Ho antsika zany zao hafatra izao. Ny 9 dia milaza ny momba n'io anjelin'ny fiangonana io Jesosy. Fantatro ny asanao izy, dikan'izany tena fantatry Jesosy tsika. Misy olona ve ketraketraka satria ohatrany hoe tsisy mahita, tsy mba misy mijery, tsisy mamangy, ohatrany efa samy maka ho azy daholo ny olona amin'izao fotoana izao. Mampahery anao indray Jesosy fa hozy izy hoe fantatro ny asanao. Misy olona tsy mety mihitsy ny fiainany raha tsy manao asa soa izy isan'andro. Tsy mety mihitsy ny fiainany raha tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra izy, makatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety mihitsy izy raha tsy mampatsiahy ny hatsaran'Andriamanitra amin'izay alehany rehetra. Ao an-trano izy dia tsy maintsy miteny ny hatsaran'Andriamanitra. Mandeha eo an-tanàna izy dia tsy maintsy mampatsiahy ny hatsaran'Andriamanitra. Mandeha mitady vola izy dia tsy maintsy mampatsiahy ny hatsaran'Andriamanitra. Misy olona ve manao an'izany amin'izao fotoana izao ka tsy misy mahita ianao? Misy olona ve manao an'izany amin'izao fotoana izao nefa mbola kiana ihany ny azonao, fanenjehana ny azonao? Mahereza ianao fa hozy Jesosy hoe fantany ny asanao, dia mbola nampiany hoe indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao. Rehefa Jesosy mamono varavarana dia tsy misy manidy izay. Ny dikan'izany Jesosy manana fahefana tsy hairefesina mitantana ny dianao. Rehefa izy no namoha an'ilay varavarana dia tsisy mahidy intsony. Tokony ho faly ny malagasy, tokony ho faly ny anjelin'ny fiangonana eto Madagasikara fa Jesosy mihitsy no efa mamono varavarana. Izy ihany no manidy an'io varavarana io, izy ihany no mamoha an'io varavarana io, ary ny teneniny eto hoe tsy nidiny le izy fa novoany. Misaora ny tompo izay malagasy rehetra anjelin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Fantatry Jesosy koa fa kely ny hery amin'izao fotoana izao. Hozy izy hoe manana hery kely ihany ianao. Reraky ny fiainana ny olona, vao mifoha maraina ka hatramin'ny hariva dia efa mandreraka foana ny fiainana. Naiza le dia mandreraka ny fiainana. Dia lasa any amin'ny hery am-panahy ihany koa no voakasika izany. Satria mavesatra ny fo, mavesatra ny saina, mavesatra ny fanahy, dia lasa kely hery ny olombelona. Fantatry Jesosy zany. Ka mampahery anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Fantany ka io tsika kely hery io, tsika reraka io, indraindray kivikivy mihitsy hoe mba ahoana ihany ary ty, mba haritra hatramin'ny farany ihany ve? Fa mampahery anao Jesosy fantany ny asanao ary fantany koa fa kely ny herinao dia efa nanampy be da be izy efa nosokafany ilay varavarana. Misy condition vao lasa anjelin'ny fiangonana, fa tsy hoe zay rehetra ao am-piangonana dia anjelin'ny fiangonana daholo. Hozy ny Baiboly hoe mbola eo amin'ny 9:9 ihany fa somary eo ambany kely eo hoe nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Ny olona azo lazaina hoe anjelin'ny fiangonana dia izay nitandrina ny tenin'i Jesosy. Efa nandiny tenintsika tamin'ny fampianarana voalohany, mandiny tenintsika isan'andro. Androany averina indray fandinihan-tena. Anjelin'ny fiangonana marina ve tsika? Nitandrina ny tenin'i Jesosy marina ve tsika? Tsy mba nandany anarany ve tsika? Mety hoe eto am-pianonany eto tsika, eto am-pianarana eto dia afaka miteny hoe nitandrina ny teniny, satria eto daholo zao tsika tsisy mandany anarany eto. Fa amin'ilay fotoana iresahana amin'ny olona tsy mino an'Andriamanitra, amin'ny fotoana fitsapana, amin'ny fakapanahy, mitandrina ny teniny ve tsika? Amin'ireny fotoana ireny tsy mandany anarany ve tsika? Sa ve hoe rehefa eto amin'ity fandaharana ity dia tena mahazo hery, mahafinaritra ny fandaharana, manaiky tsara ny anaran'i Jesosy, mitandrina ny teniny. Fa vao tafaray amin'izao tontolo izao, mandeha any amin'ny fiainana rehetra any dia efa adino daholo ny zavatra rehetrarehetra.
manasa anao ny eto afaka miteny ny olona rehetra hoe tandrina ny teniny sy tsy mandany anarany. Ny exercice-tsika rehefa tafaray amin'ny olona tsy mino an'Andriamanitra any, rehefa mifangaroaro amin'ity zao tontolo zao ity, any no tena hitsapao tsara hoe tena anjelin'ny fiangonana marina ve ty za ty sa tsy anjelin'ny fiangonana. Rehefa ianao rery eo anoloan'ny fakapanahy amin'ny fijangajangana, amin'ny kolikoly, ny alatra, ny fo ratsy, ny fisainandratsy, mitandrina ny tenin'i Jesosy ve tsika sa rehefa eto amin'ny fandaharana ihany. Manasa anao ny tenin'Andriamanitra da ho andiny tena fanindroany, fanitelony, faninjatony, fanarivony, amanaliny hoe anjelin'ny fiangonana marina ve tsika. Ny tapany faharoa dia mizara roa. Ny voalohany dia ny valisoa omeny Jesosy ny anjelin'ny fiangonana etỳ tany. Ny anankiray ny valisoa omeny Jesosy ny anjelin'ny fiangonana zay maharesy any an-danitra. Anankiroa ny valisoa izay omeny Jesosy ny anjelin'ny fiangonana etỳ tany. Ny voalohany dia eo amin'ny 15 dia hozy Jesosy hoe ataoko tonga ekoaka eo anoloan'ny tongotrao ireo avy amin'ny sinagogan'ny Satana ka ho fantany fa izao efa tianao. Misy ny atao hoe sinagogan'ny Satana, izay hoe fiangonana ny devoly no hotobonao. Dia ireo mpanompo ny devoly ireo ho alain'i Jesosy iakoaka eo an-tongotrao mba ho ampahafantarina fa tiany Jesosy ianao. Tokony hitondra fifaliana lehibe ho an'ny anjelin'ny fiangonana eto Madagasikara zany cadeau be omeny Jesosy zany. Ny faharoa dia eo amin'ny 10 hozy ny tenin'Andriamanitra hoe izao kosa hiaro anao amin'ny orany fakapanahy izay hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Zavatra lehibe anankiray koa omeny Jesosy dia ny fiarovany amin'ny fakapanahy. Tsika teo niresaka ny fakapanahy be da be eto amin'ity zao tontolo zao ty, ny fitsiriritrana, ny te honina eto sy ny te hanana sy ny te hanamboninahitra sy te hotiana, zany ny fakapanahy be amin'izao fotoana izao. Be da be malagasy tsy maharitra an'izany fakapanahy zany. Fa rehefa ianao ny anjelin'ny fiangonana tazomin'i Jesosy eo amin'ny tanany ankavanana dia zany fakapanahy rehetra zany Jesosy mihitsy no miaro anao. Mety andalovany zany ianao miaina ety ambonin'ny tany mahita an'izany, mba te hitsiriritra, mba te hanamboninahitra be, mba te hitsiriritra, te ho bogosy be sy mannequin be sy bokonozatra be sy ajajain'ny olona be sy manana be, fa Jesosy mihitsy no hiaro ny anjelin'ny fiangonana. Ndao hisaotra ny tompo amin'izany fa amin'izao fotoana izao tena hienjana ny miaritra fakapanahy, satria fantany fa kely ny hery amin'izao fotoana izao dia izy mihitsy no miaro. Azagaga ianao raha tsy taitra amin'ity zao tontolo izao ty tsony, kay Jesosy mihitsy kay nefa miaro anao. Mety manontany teny fa maninona ary tsy taitra amin'izao tsony, fa maninona nefa tsy taitra amin'ny zavamisy, ny fetifety sy ny lamody sy ny style be sy amin'ity zao tontolo izao ty. Azagaga ianao fa io Jesosy, io ny tenin'Andriamanitra miteny hoe izao no hiaro anao amin'ny fakapanahy. Ny olona rehetra mijaly mihitsy amin'ny fakapanahy rehetra, sasany tsy mahatohatra fa dia lasa any ianao arovan'ny tompo. Eo amin'ny 10 izy dia manome hafatra ngeza be mihitsy hoe indro ho afainganao tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao. Milaza Jesosy fa efa ho avy izy ary ho afaingana ozy ary efa misy satro-boninahitra ho an'ny anjelin'ny fiangonana any an-danitra dia mila tazomina mafy zany. Afaparan'i Jesosy mihitsy ny anjelin'ny fiangonana eto Madagasikara mba haharitra hatramin'ny farany hiazona ny satro-boninahitra, fa efa any zany lay satro-boninahitra. Misy zavatra anankitelo omanin'i Jesosy ho an'ireo anjelin'ny fiangonana eto Madagasikara izay maharesy. Eo amin'ny 12 no misy an'izany cadeau omeny Jesosy zany indray. Ny voalohany dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ataoko andry eo amin'ny tempolin'ny Andriamanitro ary tsy hiala eo intsony izy. Ny faharoa dia hoe arosoratako eo aminy ny anaran'ny Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro. Ary ny fahatelo farany dia hosoratako eo aminy ny anarako vaovao. Amen be zany. Tena mampiseho fitiavana lehibe mihitsy zany hoe valisoa omeny Jesosy izay maharesy. Efa ny anarantsika ny ty zao tontolo izao ty dia mampatsiahy kely fa le mandresy dia izay maharesy ity zao tontolo izao ity. Manasa anao amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra andinika tsara an'izany valisoa zany
Jesosy mihitsy no ametraka anao ho andry dia tsy ala eo intsony. Dia hosoratany aminao ny anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra. Dia hosoratany eo aminao koa ny anaran'i Jesosy vaovao. Raha ao amin'ny fanahy ny olona anankiray mandinika an'izany, tsy miraharaha eto ambonin'ny tany intsony izy. Tena tonga dia manana finoana tsara lavitra noho ny volamena izy, mibanjina an'izany any an-danitra sy ny valosoa izany. Satria raha oharina amin'izany ny zavatra eto tany, tsy misy dikany mihitsy. Mety tsy misy zavatra voasoratra aminao mihitsy eto ambonin'ny tany. Tsy misy voninahitra azonao mihitsy eto ambonin'ny tany. Fa raha mandinika an'izany zavatra omanin'i Jesosy ho an'izay maharesy an'ity izao tontolo izao ity izany, tsy mivaky loha amin'izany intsony ianao. Hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra andro aman'alina ianao. Dia izany ny afatra omen'i Jesosy. Izany ny valosoa efa arangarangan'i Jesosy eo. Malagasy iza mbola andahan'izany. Malagasy iza tsy ritrany. Ndao hisaotra ny Tompo fa tiantsika, tena tiantsika ary fantantsika. Tena fantany fa kely ny herintsika dia efa nanokafa ny varavarantsika. Ndao hisaotra ny Tompo fa asa mahagaga lehibe. Efa nandiny tena ve ianao fa tsy mendrika akory no atao an'izany. Nefa dia androany iray Jesosy mbola manambitamby maneho fa ilay tsara lavitra nefa nomanina ho an'ny vahoaka malagasy. Ndao hisafidy ho an'i Jesosy tsika. Na inona zavatra misy amin'ny fiainanao amin'ity androany ity, ndao hanolo tena ho an'i Jesosy fa mandrakizay izany valosoa omen'i Jesosy zany. Tena manasa anao hanao comparaison amin'ny zavatra efa omanin'i Jesosy sy ataon'i Jesosy ho an'izay mitandrina ny teniny sy izay tsy mandany anarany sy ity izao tontolo izao ity. Dia ho hitanao fa tsy misy dikany sady fo kely ny fiainana eto, tsisy dikany ny eto, fa ndao hiandrandra ny lanitra isika menakavy. Eo amin'ny 7:10 farany izy dia manafatra ho an'ny rehetra mihitsy ny afatra, satria ny olombelona rehetra dia tokony hanatsofina daholo. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manatsofina oka izy hiaino, izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Mety efa amin'ny rehetra ny afatry Jesosy amin'ity androany ity. Manasa anao ny tenin'Andriamanitra, ndao hianatra ny akatoa, ndao hianatra ny anatanteraka, ndao ny fiainantsika ho fenoana zava-panahy sy zavatry ny lanitra amin'izay amin'izao fotoana izao, fa efa tena ao anatin'ny andro farantsika. Ndao petraka eo am-pelantanan'ny Tompo izany teny izany fa sao dia alainy devoly. Saotra Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindraponao noho ny afatra izay nomenao. Jesosy tena misaotra betsaka satria tena irianay izany ho Anjelin'Ny fiangonana izany. Ny zavatra omaninao dia tena tsara lavitra tokotrany noho n'izao iainana eto tany izao. Mampahery anay ny afatra satria avy amin'ilay manana ny fanalahidin'i Davida, ianao ilay mamoaka tsy misy manidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Misaotra betsaka satria tony zahay, satria eo an-tanan'ilay manana ny fahefana tsy hay refesina. Tompo, misaotra betsaka tamin'ity androany ity. Mamelanay ny fisainanay sy ny tifonay sy ny fanahinay tsy ara-dalàna ity. Fa tena misaotra anao zay. Mekoka amin'ny malagasy ry mpanjaka amin'ny mpanjako, mangataka ny fanatrehanao. Raiso ny vavaky ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Jereo ny faniriny ny tsirairay avy amin'izao. Jereo ny fony ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Iandrandran' izany te ho lasa Anjelin'Ny fiangonana izany ka ho tazominao eo amin'ny tanana ankavanana. Tsy hisy arombaka intsony. Misaotra betsaka fiarovanao amin'ny fakapanahy. Tompo, efa tena mila tsozaka ny fakapanahy, fa tena na ny ato an-trano na vao mivoaka n'aiza fakapanahy daholo. Misaotra betsaka miahy fiainanay etỳ tany. Misaotra betsaka le fanantenana velona amin'ny nitsangananao tamin'ny maty ary velona mandrakizay. Misaotra betsaka ny nanatrika anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Angatanay mba hanendrenao ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao, mba tena hipetaka, tsy ala ao am-pon'ny olona intsony izao afatra izao, fa hoentiny isan'andro amin'ny azakazaka izay ataony. Matoky izay satria miasa isan'andro ianao. Matoky izay satria efa nataonao tamin'ireo Anjelin'Ny fiangonana teo aloha izany, ary matoky izay fa mbola ho ataonao ihany koa amin'izao taranaka aty aoriana izao. Saotra ny fiarovanao tamin'ny asan'ny devoly ka ndreto zahay tafaraka eto hatramin'ny farany. Tompo, apetraka eo an-tananao ny hoavinay fa tsy fantatray mihitsy na dia ny afaka ray minitra ary. Dia rainay mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao rery mandrakizay amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Tsika rehetra nao hoe amen. Mankasitraka atsika rehetra naharitra hatramin'ny farany
saotra betsaka tsy niova radio ianao mametraka mandra-piaona ny ekipa rehetra fa mbola manantena ny fakahita ndao samy hitana mafy an'izay ananany mba tsy hisy aka ny satroboninahitry ny tsirairay avy fa efa ho avy Jesosy.